amin'ny anaran'Andriamanitra Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Aoka hivavaka isika rehetra. Ry Andriamanitra Ray Zanaka ary Fanahy Masina, izay mpamorona sy mpanavitra ary mpanahy masina anay, mivory eto anatrehanao izahay amin'ity tranonao ity, mba hihaino izay olazainao aminay. Andriamanitra, mangataka aminao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy izahay, mba hosokafany fanahy masina ny fonay, mba hiasan'ny tenao amponay, atonganay bebaka noho ny ota nataonay, ka mba hinonay an'i Jesosy na amin'ny fiainana na amin'ny fahafatesana, ary hitombonay atsara isan'andro san'andro amin'ny fitondran-tena masina. Ho henonao ane izany ry Andriamanitra, sy ho tanterahinao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Amen. Izao dia ataontsika ny laharan-kira 300. Sika o Jehova na dia tahaka ny zaka aza ny fahotanareo dia ho fotsy tahaka ny ora-panala, ary na dia mangatrakatraka tahaka ny sily aza dia ho tahaka ny volon'ny fotsy. Koa raha maiky ny fahotantsika isika dia mahatoky sy marina Andriamanitra, ka mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra izy. Noho izany ary dia aoka hanetry tena sy fona amin'Andriamanitra isika noho ny fahotantsika. Ry Andriamanitra Ray tsy toa mpamorona sy mpanavitra anay io, masina ianao ka mankahala ny ratsy rehetra. Ireto izahay mpanota mahantra, manery tena sy maiky ny fahadisoanay sy ny heliko rehetra eto anatrehanao. Nandova sy heliko izahay, sady nanota taminao tamin'ny hevitra sy ny teny ary ny asa, ka tokony ho very sy hoelohina mandrakizay. Nefa noho ny fahasoavanao sy ny famindramponao lehibe sy mahagaga, dia mifona aminao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izahay. Ry Andriamanitra Ray Mpifandrampo, izay nanolotra ny Zanaka'lay tokanao fahakisoranay, manondrafo aminay, ary noho ny anarany dia manala ny fahotanay rehetra, ary ampitomboy amin'ny alalan'ny fanahinao masina, ny fahalalanay marinanao sy ny sitraponao, ary ny fahaloavana marina ny teninao, mba hahatonga ny fahasambarana mandrakizay izahay noho ny fahasoavanao, amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tomponay. Amen. Riandria manitra Tompo, ray ao an-danitra ao, mamindrafo aminay. Ry Jesosy izao tontolo izao, mamindrafo aminay. Ry fanahy masina Tompo, na
anao izay naiky ny fahotanao dia hoy ny tem-pamelan-kely koa izay omeny Jesosy ianao. Izao efa nandevina ny fahasoanao tahaka ny fandevina ny zavona, ary ny fahotanao tahaka ny rahona. Koa miverena amiko fa efa nanavitra anao aho. Funina itani amini afu ididra wana diamanitra adifiatanana ueti ambunini tani amini uluna akasitrani uaminare waniye nitumpu ari wamini fanaina. Aoka hivavaka isika rehetra. Ry Jesosy Tompo, misaotra anao izahay noho ny fahasoavanao lehibe, fa efa notendrenao anay ny fanasanao izay anomezanao anay ny tenanao sy ny rahanao, ary dia mangataka aminao izahay. Arovy izahay amin'ny fanahinao masina, mba tsy handraisanay amin'ny fotsimendrika izany fanomezanao izany, fa mba hiaiky ny fahotanay izahay, ary ahatsiaro ny fijalianao sy ny fahafatesanao, ka ino ny famelan-kely koa sy androso isanandro ny finoana sy ny fitiavana, mandra-pahatraranay ny fahasambarana mandrakizay. Amin'ny alalany zanako malalanao izay miarabelona sy miara-manjaka amin'ny ray sy ny fanahy masina, Andriamanitra iray marina hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Aoka orentsika ny fivakany teny soratra masina arak'izay hita ao amin'ny bokin'ny Exodosy. Exodosy toko 2:20 andininy 7 ka hatramin'ny 4:20. Exodosy toko 2:20 andininy 7 ka hatramin'ny 4:20. Dia tohizana ao amin'ny Korintianina voalohany. Korintianina voalohany toko 10 ka ny andininy 4:20 sy ny 7:20. Korintianina voalohany toko 10 andininy 4:20 sy ny 7:20. Toy izao ny fivakany teny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompontsika. Mitenena ianareo amin'ny fiangonana dia ny Israely rehetra ka manaova hoe amin'ny andro 10 amin'ity volana ity dia aoka samy aka zanak'ondry iray avy izy rehetra araka ny fianakaviany, dia ny zanak'ondry iray avy no hoan'ny isa-trano, ary raha vitsy loatra ny ray trano ka tsy mahalany zanak'ondry iray dia aoka izy sy izay namany mifanakaiky trano aminy aka araka izay isan'ny olona. Ny olona rehetra samy araka izay tokony ho lany avy no anisanareo ny zanak'ondry. Zanak'ondry tsy misy kilema dia ilay izay ray taona no alainareo, alainareo amin'ny ondry na amin'ny osy izy, ary hotehirizinareo izy hatramin'ny andro 4:20 amin'ity volana ity. Dia hamono azy amin'ny hariva ny fiangonana dia ny Israely rehetra, ary analany ny ra ka hatetiny amin'ny tolam-baravarana 2 sy amin'ny tolam-baravarany trano izay hinanany azy, dia hoaniny amin'izany alina izany ny hena voatsatsika tamin'ny afo no hinanany azy, mba amin'ny mofo tsy misy masirasira sady ampiarahany amin'ny anana mangidy. Aza hanina mata na voandro amin'ny rano izy, fa hatsatsio amin'ny afo mba amin'ny lohany sy ny tongony ary ny faladi ary ny fadiny. Ary aza asianareo sisa ho trahamaraina, fa raha tahiny misy sisa tsy lany ka trahamaraina dia ho doranareo amin'ny afo. Ary toy izao no ataonareo,
raha mihinana azy. Ny valahinareo voasikina, ny kapanareo eo amin'ny tongotrareo, ary ny tehinareo ho eny amin'ny tananareo. Dia hoaninareo faingana izy ka pasika ny Jehova, fa andeha hamaky ny tany Egipta amin'izany alina izany aho, ka hamono ny matoa rehetra amin'ny tany Egipta, hatramin'ny olona ka hatramin'ny biby fiompy. Ary ny Andriamanitry ny Egiptianina dia ho tsaraiko avokoa. Izao ny Jehova, ary ny raha dia ho famantarana ho anareo eo amin'ny trano izay toeranareo. Ary raha mahita ny raha aho dia handalo anareo, ka tsy hisy loza andringana anareo raha mamely ny tany Egipta aho. Ary zany andro izany dia ho fahatsiarovana ho anareo, ka ho tandremanareo ho andro firavoravoana ho an'i Jehova. Hatramin'ny tananakareo faramandimbo no hitandremanareo izany ho andro firavoravoana, ho lalàna mandrakizay. Ny kapoaky ny fisaorana izay isaorantsika tsy firaisana amin'ny rahan'i Kristy va izany? Ny mofo izay vakintsika tsy firaisana amin'ny tenan'i Kristy va izany? Satria iray ihany ny mofo, dia tena iray ihany isika na dia maro aza, fa isika rehetra dia samy mandray amin'izany mofo iray izany avokoa. Amen. Ataontsika ny laharan-kira 320 sy 200. Orantsika indray ny filazantsara Masina araka ny jauna. Filazantsara araka ny jauna toko 7:70, andiny voalohany ka hatramin'ny 5:70. Jauna toko 7:70, andiny voalohany ka hatramin'ny 5:70. Toy izao mivakany teny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika. Ary talohan'ny andro firavoravoana tamin'ny Paska, satria fantatry Jesosy fa tonga ny fotoana ialany amin'izao tontolo izao ho any amin'ny iray. Ary efa tiany azy izay amin'izao tontolo izao izy dia tia azy hatramin'ny farany. Ary raha mbola teo amin'ny fisakafoana hariva, ary Jodasy Iskariota zanak'i Simona efa nomeny ny devoly saina raha teo mba hamadika azy, sady fantatry Jesosy koa fa ny iray efa nanolotra zavatra rehetra ho eo an-tanany, ary Andriamanitra no niaviany, sady Andriamanitra koa ny iverenany.
dia nitsangana niala teo am-pihinanana izy ka nametraka ny lambany ary naka lamba famaoana ka nisikinany. Ary rehefa vita izany dia nampidina rano tamin'ny tavy izy ka nanomboka nanasa ny tongotry ny mpianatra sy namoaka azy tamin'ny lamba famoahana izay nisikinany. Dia nakeo amin'ny Simona Petera izy fa hoy Petera taminy, tompoko, ianao va hanasa ny tongotro? Jesosy namalaka nanao taminy hoe, izay ataoko dia tsy fantatrao ankehitriny fa ho fantatrao raha hatr'izay. Fa hoy Petera taminy, sanatria raha hanasa ny tongotro ianao? Jesosy namaly azy hoe, raha tsy ho sasako ianao dia tsy manana anjara amiko. Dia hoy Simona Petera taminy, tompoko, tsy ny tongotro ihany ary fa ny tanako sy ny lohako koa. Fa hoy Jesosy taminy, izay efa madio tsy mila ho sasana afa-tsy ny tongotra ihany, fa efa madio avokoa ary anareo dia madio, nefa tsy ianareo rehetra, fa fantany ilay efa hamadika azy. Koa izany no ilazany hoe tsy madio avokoa ianareo rehetra. Ary rehefa voasasa ny tongony dia nandray ny lambany izy ka nipetraka indray dia nanao taminy hoe, fantatrareo va izay nataoko taminareo? Ianareo manao aho hoe mpampianatra sy tompo, ary marina ny filazanareo fa izany tokoa aho. Koa raha izao tompo sy mpampianatra anareo aza no manasa ny tongotrareo, ianareo kosa mba tokony hifanasa tongotra. Fianarana no nomeko anareo mba hanaovanareo araka izay nataoko taminareo. Amen. Aoka isika iaraka anaiky sanambara ny finoana iombona asika amin'ny fiangonana kristianina rehetra manerana izao tontolo izao araka ny fanekam-pinoana apôstôlika. Mino an'Andriamanitra ray Soa mpanao lanitra sy ny tany ao, ary mino an' Jesosy Kristy zanan'ilay tokana tontsika, izay nitorotoronina tamin'ny fanahy masina, nateraky Maria Virginy, nitsara nanapaka i Pontio Pilato, nombona tamin'ny hazo fijaliana, maty ka nalevina, nikina tany amin'ny fiainantsika, nitsangana tamin'ny tamin'ny andro fahatelo, niakatra ho any an-danitra, nipetraka eo ankavan'Andriamanitra ray tsy toa, ary any miaviny tsara velona sy maty. Mino ny fanahy masina aho, ny fiangonana masina manerana izao tontolo izao, ny fiangonan'olona masina, ny famelan-keloka, ny fitsangana amin'ny tena amin'ny maty, ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Izao dia ataontsika ny larakira fa 450 sy 200. Azul, Anafia,
Jesu sy tompono nanolotra ny ra ny masina ho avotra isa ny ray somba ho tanjaka sy kiroanao rireraka ripi valinisa satrao ampo avy areka manarana fo. Aoka ivavaka isika rehetra. Ry Andriamanitra ray sy zanaka ary fanahy masina, velom-pisaorananao ny fonay ny amin'ny fitiavanao izao tontolo izao. Tsy misy tianao overina dia iray aza, izany na noloranao ny zanako lay tokana Jesosy Kristy, maty ho an'izao tontolo izao, mitondra ny fahotana izao tontolo izao. Misaotranao izahay ry Jesosy Kristy tomponay, ny amin'ny nanoloranao ny tenanao mba ho fanatitra velonao anay tokoa. Ianao ilay zanak'Andriamanitra mitondra ny fahotana izao tontolo izao. Ianao ilay zanak'Andriamanitra manaisitra ny fahotana izao tontolo izao. Ilay zanak'ondry tsy misy kilema, ilay zanak'ondry tsy misy tsiny, ilay zanak'ondry tsy misy pentipentina. Kanefa dia ny solovonanay izay rakotro ny fahotana, difitry ny ota eto amin'izao fiainanay izao. Mangataka aminao Jesosy noho ny famondram-ponao. Da io ny fiainanay rehetra mba ho mendrika ny mahazanaka ao anay. Misaotranao ry fanahy masina, ny amin'ny fanondronao mandrakariva ny azo fijalian'i Jesosy Kristy mba ho arahanay, mba hiainanay, mba hivelomanay ny famonjena izay efa vita, ahafahanay hioropaka tokoa amin'ny finoana velona izany famonjenanay izany. Ahafahanay ihany koa hiala amin'ny fahotana isanandro fa tsy lomano anatin'izany fahotana izany. Da io ary Jesosy ny teninao izay vatsy ho an'ny fanahinay, atolotra ao anay indray amin'ity androany ity. Ianao Jesosy Kristy, ilay efa manolotra ny ainao, manolotra ny tenanao sy ny rahanao mba ho fihinanay sy fisotronay, azahoanay famelan-keloka sy fahasambarana mandrakizay no hanazava izany teninao izany. Dia amin'ny anaranao Kristy mahavonjy evan'i Nazareta nanaovanay sy anirinay izany vavaka izany. Amen. Miara-misaotra an'Andriamanitra lehibe sy kariavana, mbola omeny indray izao alakamisy masina izay fotoana sarobidy tokoa amintsika kristianina, mpandray ny fanasan'ny Tompo amin'izay anoloran'i Jesosy antsika ny tenany, anoloran'i Jesosy antsika ny rahany, mba ho fiainantsika, mba ho fahavelomantsika, ary Jesosy Kristy miara-monina amintsika manjaka eo amin'ny fiainantsika. Ny tenin'Andriamanitra izay voalahatra hotoriana amin'izao alakamisy masina 24 izao, dia izay raha antsika mahita ao amin'ny filazantsara araka ny Mateo 4:20 ka ny 7:70 ka hatramin'ny 7:20. Filazantsara araka ny Mateo 4:20, 7:70 ka hatramin'ny 7:20. Toy izao mifaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika. Ary tamin'ny voalohany amin'ny andro fihinanana ny mofo tsy misy masirasira, dia nakeo amin'i Jesosy ny mpianatra ka nanao hoe, aiza ny tianao hamboaranay hinananao ny Paska? Ary hoy izy, mankanesa any an-tanàna ho any amin'ny ra lehilahy, ka lazao aminy hoe, hoy ny mpampianatra, efa akaiky ny fotoako, koa ato aminao aho sy ny mpianatro no hitandrina ny Paska. Ary ny mpianatra dia nanao arak'izay nasaon'i Jesosy nataony ka namboatra ny Paska. Ary noho ny hariva ny andro dia nipetraka nihinana izy mba amin'ny mpianatra 12 lahy. Ary raha mbola nihinana izy dia hoy Jesosy, lazaiko aminareo marina tokoa fa ny anankiray aminareo hamadika. Dia nalahelo indrindra izy rehetra ka samy nanontany azy hoe, moa izao ve zany Tompoko? Ary izy namalaka nanao hoe,
izay niarana natsoboka ny tanany tamiko tao anatin'ny lovia, izy no hamadika ahy. Ny zanak'olona dia mandeha tokoa arak'izay nanoratana azy, nefa alozan'izay hahazona ny zanak'olona hatolotra. Tsara ho an'izany olona izany raha tsy ary akory. Ary Jodasy izay namadika azy dia namalaka nanao hoe izao va zany raby eo, dia hoy Jesosy taminy, voalazanao. Ary raha mbola mihinana izy dia nandray mofo Jesosy, ka noho ny efa nisaotra izy dia novakiny ka natolony mpianatra, ary hoy izy, raiso, hano, ity no tenako. Ary nandray kapoaka izy, ka noho ny efa nisaotra dia natolony azy ka nataony hoe, sotronareo rehetra ity, fa ity no rako dia ny amin'ny fanekena izay alatsaka ho an'ny maro ho famelan-kely koa. Ary lazaiko aminareo fa hatramin'izao dia tsy mba hisotro itony vokatry ny voaloboka itony intsony aho. Mandra-piaviny ny andro iarahako misotro izay vaovao aminareo any amin'ny fanjakan'ny raiko. Ray masinao manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ety am-piandohana ry havana dia tsara ny manamarika fa ararotina ihany izao fotoana izay toerantsika ao amin'ny tokantranontsika tsirairay avy izao, amin'ny alalan'ny fampianarana soratra masina maro isan-karazany, ka dia miendrika toroteny fampianarana no atolotra antsika amin'ny ity alakamisy masina 24 ity. Ary izany toroteny fampianarana izany da hifototra bebe kokoa na iresahantsika lalindalina kokoa ny amin'ny fanasan'ny tompo izay raisitsika isam-potoana izany. Amin'izany fotoana izany mba hahafahantsika manamafy ny fianarana confirmationa izay nataontsika, tsy hanaovantsika kitotoa, tsy handraisantsika fahatany na ampiasaina fahatany, izany fanaovana sy fandraisana ny fanasan'ny tompo izany. Misaotra an' Jesosy tsika mbola avelany manana fotoana hianarana aminy, na velany manana fotoana zay ahafahantsika miombona eo aminy. Fotoana sarobidy tokoa ity andron'ny alakamisy masina ity, satria ahatsiarovana indrindra sy ankalazana manokana ny fanekena vaovao izay naorony Jesosy tamin'ny tenany sy ny rahany, ary notendreny Jesosy Kristy ho antsika kristianina ankehitriny sy tamin'izany fotoana izany koa, amin'ny alalan'ny fanasan'ny tompo izany, izay anisan'ny fototra lehibe mamaritra sy maneho ny maha kristianina antsika tsirairay avy. Noho izany dia azo lazaina hoe fety ny fanasan'ny tompo izao alakamisy masina izao. Mety manetsetra ihany isika ny amin'izay tsy hahafahana miombona ho amin'izany fanasan'ny tompo izany amin'ity alakamisy masina ity, kanefa fantatro Jesosy fa mangetaheta isika ny ombona aminy amin'izany fanasan'ny tompo izany, amin'izany fanasana masina izany, izany finoana izany, izany fangetaheta tsika izany, izany ny tena zava-dehibe voalohany indrindra ilain'i Jesosy amintsika. Sakramenta na fanao masina tsy maintsy tanterahan'ny fiangonana kristianina ity fanasan'ny tompo ity, satria nodidiny Jesosy tamin'ny teniny mazava izany, araka ny teksta hita ao amin'ny Luka manao hoe izao ataovinareo ho fahatsiarovana. Mampalahelo anefa fa misy ny fiangonana ankehitriny ary efa elaela ihany izay mitonona ho kristianina, kanefa manamavo ny fanasan'ny tompo, tsy mampiasa ity sakramenta ny fanasan'ny tompo ity, fa ampy sy mahasolo azo ono izay heverin'izy ireo ho hafanana izay omeny ny fanahy masina, izay mampandindia azy ireo, izay mampitehetehaka azy ireo, izay mampanao alleluia, izay mampanao amen eo amin'ny fanompoam-pivavahana. Arak'izany dia efa hita hatramin'ny fiangonana hatramin'izay
ity fanasan'ny tompo ity, ary dia manana anarana maro samihafa iantsona ny atao hoe fanasan'ny tompo. Ny anarana voalohany izay iantsona ny fanasan'ny tompo dia natao hoe latabatry ny tompo. Satria teo amin'ny latabatra tao aorian'ny arahan'i Jesosy nihinana ny Paska jiosy tamin'ny mpianatra no nanorenany sy nanolorany azy ho azy ireo sy ho antsika mino rehetra ihany koa. Ary dia teo ambony latabatra ihany koa tao aorian'ny fiarahaminana ny agape na ny sakafo piraisana masina no nahazahoan'ny apôstôly nanohy izany fankalazana ny fanolorana azy izany. Natao ihany koa hoe sakramentan'ny altara ny fanasan'ny tompo. Satria rehefa nivoatra ny fiainam-piangonana dia nosarahana tamin'ny agape izy ka natokana ho sakafom-panahy mahaleo tena fizara eo amin'ny altara masina. Filaza azy koa ny hoe kominiona masina. Satria tsy hafa ny fandraisana ny fanasan'ny tompo fa fanehoana indrindra firaisanaina amin'ny Jesosy Kristy sy ny samy mino. Natao hoe kominiona dia misy hoe communion na fiombonana. Firaisanaina amin'ny Jesosy Kristy, firaisantsika samy mino na eto na tsy eto na ny any amin'ny any an-danitra izany. Natao ihany koa hoe Eucharistie ny fanasan'ny tompo. Izany teny izany dia teny Grika no Masina izay azo adika hoe manolotra fisaorana. Satria amin'ny fankalazana sy ny fisaorana mandrakariva no andraisantsika izao fanasan'ny tompo izao. Mankalaza an'Andriamanitra isika, misaotra an'Andriamanitra isika no ny fanomezan-dehibe izay omena antsika, fa izany no antsoina hoe Eucharistie. Araka ny rentsika tamin'ny ten'Andriamanitra izay novakina teo dia tsy hafa ny fanasan'ny tompo fa fanoloran'i Jesosy ny tenany, fanoloran'i Jesosy ny rany ho avitra sy ho famelan-keloka ho antsika tsirairay avy. Araka ny tenin'i Jesosy manao hoe ity no tenako izay omena ho anareo, ity no rako izay alatsaka ho anareo, ho famelan-keloka. Ireo teny rehetra ireo voambolana rehetra izay anehoana ny anaran'ny fanasan'ny tompo ireo dia samy tsy misy diso avokoa, fa samy mahalaza azy avokoa. Ary ambaran'ny Lotera mazava tsara fa ny fombafomba ivelany dia fanao mety tsara ihany, fa izay manaiky ny tenin'i Jesosy hoe ity no omena ho anareo, ity no alatsaka ho anareo ho famelan-keloka, izany irery ihany no mandray ny famelan-keloka. Ary ao amin'izay misy ny famelan-keloka no misy ny fiainana mandrakizay. Tsy fomba, tsy foto-kevitra vaovao vao noforon'i Jesosy mba hampanandanja manokana ny fahafatesana hiaretany tsy akory izany fanomezana ny tena mandrahany ho an'ny mpanota izany, fa efa mpilaham-pamonjena no manin'Andriamanitra hatrany amin'ny testamenta taloha. Manamarina izany ilay zanak'ondron'ny Paska tany Egipta sy ny rahany. Voalaza tamin'ny Exodosy 2:10 izay novakitsika teo ny namonjena ny zanak'Israely tamin'ny fahatezeran'Andriamanitra no ny loza 10. Araka ny teny samihafa voalaza mazava ao an-soratra masina dia io zanak'ondry sy ny rahany tamin'ny Paska voalohany tany Egipta io no tandindry Jesosy Kristy mpamonjy atsika. Anisan'izany ilay teny milaza nandrony Jaona Batisa, Jaona mpanao batisa an Jesosy hoe indro ny zanak'ondrin'Andriamanitra izay manaisitra ny fahotany zao tontolo zao. Toy izany ihany koa ny voalazan'i Paoly apôstôly hoe fa voavono Kristy Paska ho antsika. Raha ampifandraisina izany
ny pasika tandidona tany Egipta sy ny pasika fahatanterahana ankehitriny dia izao no hitovizany. Tahaka ny zanak'Israely voavonjy tany Egipta satria voaharony raha ny zanak'ondry nantetina tamin'ny ivelan'ny tolam-baravarana sy ny tolana ny tranony avy no ahazontsika famonjena ihany koa no nisy lohany Jesosy Kristy ny helokontsika sy ny fahotantsika. Nitondrany Jesosy Kristy ny helokontsika sy ny fahotantsika tamin'ny nandatsahany ranomasina teo amin'ny hazo fijaliana. Izao kosa no mahasamy hafa azy. Ny famonjena izay azon'ny zanak'Israely tamin'ilay rahany zanak'ondry tany Egipta dia ara-piainana ihany teto tany, ara-nofo ihany, satria fiarovana azy ireo tsy ho ringa ny loza folo fotsiny ihany. Fa ny famonjena izay azontsika avy amin'i Jesosy Kristy sy ny rahany kosa dia sady ara-piainana eto an-tany no mandrakizay, satria antoka handraisantsika ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny fitahiany rehetra ho an'ny fiainantsika ankehitriny, no sady antoka ihany koa handovatsika miaraka amin'izy Jesosy Kristy tompontsika ny fiainana sy ny fahasambarana mandrakizay ao amin'ny lampan'Andriamanitra any an-danitra. Izany rehetra izany no miara omeny Jesosy antsika ao amin'ny fanasan'ny tompo, izay fiasam-pahasoavana hanolorany antsika amin'ny alalan'ny fanahy masina ny tenany sy ny rahany. Ary dia izany no mahazava-dehibe, izany no mahafototra indrindra ny fanasan'ny tompo ho antsika kristianina. Mampalahelo anefa fa io zava-masina loatra io no anisan'ny antony lehibe izay nahatonga ny fisarahan'ny fiangonana kristianina maneran-tany ary mandraka ankehitriny izany fisarahan'ny fiangonana izany. Tamin'ny fotoanan'ny réformationna indrindra no nisehoany izany fifandirana ara-teolojika mahakasika ity fanasan'ny tompo ity izany. Ny Eglizy Katolika Apostolika Romanina izay miara-miombona amin'ny FFKM miteny fa rehefa asandratra sy anaovana vavaka ny mofo sy divay an'ny fanasan'ny tompo dia miova ho vatatena sy miova ho rahan'i Jesosy madiodio, transsubstantiation na fiovana substance, ka ny fiovana amin'ny mahafototra mahizy azy mihitsy no lazain'izy ireo amin'izany. Ho an'ny Calvin indray izay misy ny FJKM ao anatin'ny FFKM ihany koa dia manindry fa araka ny tenin'i Jesosy hoe ho fahatsiarovana dia io lafo ny fahatsiarovana io no manan-danja amin'ny zareo amin'ny fanaovana fandraisana fanasan'ny tompo, commémoration no fiteny teknika hanambarana izany. Araka ny Lutera indray izay misy ny fiangonana Luterana malagasy ao anatin'ny FFKM ihany koa dia tsy fiovana no izy fa fiombonany tena mandrahan Jesosy Kristy ao amin'ny mofo sy ny divay, tahaka ny fiombonany otrikaina sy ny hery mahavelona amin'ny sakafo izay ho antsika andavanandro, consubstantiation na fiombonana ara-substance no ilazantsika fiangonana Luterana malagasy azy. Ka ny mofo dia mitoetra mofo fotsiny ihany, mofo ihany, fa miombona amin'izany mofo izany ny tenan'i Jesosy. Ary ny divay dia mitoetra ho divay ihany, fa miombona amin'izany divay izany ny rahan'i Jesosy. Izany no finoana entsika mandray ny fanasan'ny tompo. Ary io no mbola tsy mahatanteraka ny fiaraha mandray ny fanasan'ny tompo eo anivon'ny FFKM. Izay ny amin'ny fanasan'ny tompo raha jerena tsotra, jerena fohy ara-tantara sy ara-potikevitra. Fa inona kosa izy amin'ny fandraisantsika azy ankehitriny? Tsy hafa fa azo lazaina tsotra hoe sakafo. Sakafo feno
fihinana sy fisotro izay no fanasana azy. Voalohany dia sakafom-pamonjena izy, satria amin'ny alalan'ny fanaisantsika ny tena mandrahan Jesosy Kristy eo amin'ny fanasan'ny tompo no anaova ny fanahy masina, ilay famonjena lehibe izay vitan Jesosy Kristy ho an'izao tontolo izao teo amin'ny azo fijaliana, hanjary famonjena ho antsika tsirairay avy izay azahoantsika feno ny famelan-keloka sy ny fiainana mandrakizay noho ny finoantsika. Antsoina ihany koa izy faharoa hoe sakafom-pifanakalozana. Izany no ilazana ny fanasan'ny tompo, satria isaky no mandray isika dia mametraka amin'ny mpinoana, mametraka amin'ny mpibebahana ny eta-pahotantsika rehetra eo am-potitsy ny azo fijaliana Jesosy Kristy. Ary setrin'izany kosa dia ny sarobidy indrindra avy amin'ny Jesosy Kristy no omeny atsika. Vokatr'izany, rehefa avy mandray ny fanasan'ny tompo isika dia maivana kanefa vokitsy na feno ny vokatsoa ny famonjen'i Jesosy ka mody ampiadanana. Izy kosa mandray ny eta-pahotantsika, mandevona izany fahotantsika izany amin'ny fahamasinany sy amin'ny fahamarinany. Izany no dikany teny hoe makanesa ty amiko ianareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesatretana, fa izao no hanome anareo fitsarana. Fahatelo dia antsoina hoe sakafom-pivelomana, satria miantoka ny fahavelomantsika feno ao amin'i Jesosy. Noho izany dia tsy sakafo ho an'ny fanahintsika fotsiny ihany ny fanasan'ny tompo, fa sakafo feno complet, mamelona ny fiainana manontolo mahaolona atsika. Satria ny tenan'i Jesosy Kristy raisitsika amin'ny alalany dia nofo sy tanjaka ho atsika, ary ny rahany izay sotrotsika kosa dia aina sy rà mikoriana ao anatsika. Izay no azo anazavana ny tenin'i Jesosy hoe satria velona aho dia velona koa ianareo. Manaraka dia azo lazaina ihany koa hoe sakafo-piraisana ny fanasan'ny tompo, satria amin'ny alalan'ny fandraisana azy no mahatonga atsika manana firaisanaina tanteraka amin'i Jesosy, dia ny firaisana amin'ny fahafatesany sy ny firaisana amin'ny fahavelomany. Mazava ny tenin'ny Paoly momba izany hoe ny kapoaka ny fisaorana izay isaorantsika tsy firaisana amin'ny Kristy va izany, ny mofo izay vakitsika na raisitsika tsy firaisana amin'ny tenan'i Kristy va izany. Ankoatr'izany dia sakafo fanehoana ny firaisan'ny samy mino sy ny fifankatiavatsika amin'ny mampianatro ny tompo ny fanasan'ny tompo, ka amin'ny alalan'ny fiaraha-mandray azy no anatanterahantsika ny didy vaovao an'i Jesosy Kristy hoe mifankatiava ianareo toy ny tiavako anareo, mba ho fantatry ny olona rehetra fa mpianatra ianareo raha mifankatia. Fahadimy, sakafo fampaherezana, satria ny finoantsika sy ny fahatoketsika an'i Jesosy ary ny fanatanterahantsika ao amin'ny fanasan'ny tompo no mampahery atsika tsirairay amin'ny ady samy hafa izay atrehantsika eto amin'izao fiainana izao, indrindra ny ady amin'ny devoly sy ny asa rasy rehetra ary ny fombany rehetra, ary koa ady amin'izao tontolo izao sy ny filaninofo, ny fiaina-tsarotra rehetra izay andalovantsika sy tolomantsika isanandro. Arak'izany dia ny fanasan'ny tompo no anisan'ny fototra anatanterahan'i Jesosy ny fanomezany tokony atsika hoe indro zao momba anareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahatamperana izao tontolo izao. Fahaenina, sakafo-pahatsiarovana. Hoy tenin'i Jesosy hoe izao nataovinareo ho fahatsiarovana. Ny tian'i Jesosy ho tsarovana amin'izany dia nahavitany antsakany sy andavany ny famonjenantsika tsirairay avy tamin'ny alalan'ny tenany sy ny rahany maty teo amin'ny azo fijaliana. Koa ny faraisantsika ny fanasan'ny tompo dia tsy hafa fa fameloma amin'ny fanahy masina izany famonjen'i Jesosy atsika izany sy ny vokatsoany, dia ny famelan-keloka sy ny fiainana mandrakizay, mba tsy ho faty na tsy voasembatsemban-javatra hafa, fa dia
ho tadiditsika ho tsaroantsika isan'andro isan'andro. Izany rehetra izany no milaza fa zava-dehibe sy fototra amin'ny fiainana maha-kristianantsika tokoa ny fanasan'ny tompo. Ary noho izany no antony mahatonga ny Paoly apôstôly mamepetra mazava tsara ao amin'ny Korintianina voalohany fa aoka ny olona rehetra hamantatra ny tenany aloha vao mihinana ny mofo sy misotro ny kapoaka. Izany hoe vao mandray ny tena mandrahan Jesosy Kristy eo amin'ny fanasan'ny tompo. Ny antony dia satria ho izy hoe na iza no mandray izany amin'ny fanahy mendrika na sahisahy foana na indrindra amin'ny tsy finoana dia meloka amin'ny tena mandrahan'ny tompo izy ka mihinana sy misotro fanameloana ho an'ny tenany. Aoka ary sika ry havana mba samy andinika tsara ny amin'izay fomba handraisantsika ny fanasan'ny tompo satria saodia fiainana no antenaintsika ho azo kanjo fanameloana sanatria no hitantsika. Ny fanahy masina re hanazava sy anapantsika mandrakariva amin'izany fandinihan-tena sy fanetretena ary fibebahana rehetra takin'i Jesosy amintsika izany amin'ny fanarahana sy ny fanompoana azy indrindra amin'ny fandraisantsika ny fanahy masina. Eto amin'ity teksta anjarantsika ity dia ambara fa ny mpianatry Jesosy no namadika azy vokatry ny fahotana, vokatry ny fitiava-kely, vokatry ny fitiavam-bola. Aoka isika tsy hamadika an' Jesosy amin'ny fahotana izay ataontsika. Aoka isika ho zanaka manoa, ho zanaka endry hankatoa ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny androm-piainantsika tsirairay avy. Mahereza ry kristianina malala na dia any amin'ny tokantrano aza isika no mankalaza izao alakamisy masina izao ny fahatsiarovantsika fa Jesosy efa maty ho antsika, Jesosy efa nanavotra antsika ary ny raha izay efa nosotroantsika, ny tena izay efa nohantsika hatramin'izay hamelona antsika isan'andro isan'andro amin'ny androm-piainantsika manontolo na dia tsy afaka mankaty am-piangonana aza isika. Dia voninahitra ny ao an'Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina izay efa azy hatramin'ny taloha indrindra ka mbola ho azy mandrakizay. Amen. Raiso ny fitahiana. Ny fitiavan'Andriamanitra ray, ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo, ny fampiraisana avy amin'ny fanahy masina ho aminareo rehetra ne hatramin'izao ka ho mandrakizay. Amen. Sao dia ataontsika ny laharan-kira fa 60 mitovy feo amin'ny laharan-kira fa 5. Dio manalako sakafony fanahiko manaraka ny hafatra tsarovako ny tenina mangorakoraka ny fo favoavono hiana kasaotra no atolotray andao rilaina latsatra ny tenanao zay raisiko fiainako vaovao toko ny ranao zay sotroiko no manadio ny Ni
aoka hanatrika ny tompo isika isaotra sy vavaka. Ry Andriamanitra sy toa sady iray mandrakizay eo, midera sy mankalaza ny anaranao masina izahay, fa tsara ianao ary ny famindramponao maharitra mandrakizay. Ianao nefa nahary anay sady manohana anay, ianao nefa nanavitra anay sady manamasina anay, ody iraina mandrakizay ry ianao. Ry Andriamanitra jereo amin'ny fahasoavanao ny fiangonana kristianina, ampikambany sy atanjao izy, fo azy izay matory fanahy, ampivereno izay efa niala, ampidiro amin'ny fiangonanao ny jentilisa sy izay sisa amin'ny zanak'Israely. Taio ity Madagasikara ity, taio ity firenena malagasy ity, fantatrao tsy miafina aminao Jesosy ny aretina mandoza izay tonga eto amin'ny firenenay, mangataka aminao izahay ny arovanao, ny olonao rehetra, ny vahoaka malagasy rehetra manoloana an'izao aretina mandringana coronavirus izao, mba tsy hakasika ny olonao zany, fa arovanao tahaka izay efa nirovanao ny olonao hatr'izay ny mpanomponao. Ainjero ny tananao hiaro ny firenenay sy ny tandrazanay. Aoka androso aminay any ny zava-mahasoa rehetra, ary sakano ny sain-dratsy sy ny asa ratsy rehetra. Ta io ny mpitondra fanjakana rehetra isan'ambaratonga eto Madagasikara, hipetrahanay miady raha mitoe-panaraka anao sy ny fahamaontinana rehetra. Tario amin'ny fanahy faindrenao, ary tehirizao aminao ny firenena rehetra eran-tany sy mpitondra azy, mba hanjakany ny fihavanana sy fandriam-pahalemana. Ary izy rehetra nie mba samy hafantatra tanteraka sy anaiky ny sitraponao. Andriamanitra ray-pia antoko ny fiadanan'ny olombelona eto an-tany. Omeo fohendry ny ray aman-dreny, hitaizany ny zanany araka ny fomba kristianina. Anjakao amin'ny falahinao ny sekoly, ary taio ny confirmanta sy ny catéchomène izay miomana atao batisa. Ny fitahinao any hampavokatra ny tany sy hanasoa ny fivelomana marina amin'ny asa-panahy tsara rehetra. Vokiso amin'ny anina isan'andro ny mahantra sy ny naona, ary taio izay rehetra manome sy miantra amin'ny fifaliana. Ampionao sy ampio mpitondra tena sy ny kamboty mba amin'ny marary sy ny malahelo, ary izay miady farany amin'ny fahafatesana. Mamindra fo amin'ny olona rehetra ry Tompo. Midera sy mankalaza ny anaranao masina izahay, noho ny mpanomponao rehetra izay efa naharitra tamin'ny finoanao mandra-pahafatiny, ka efa finaritra ao aminao ankehitriny amin'ny fifaliany lanitra. Ampio koa izahay mba hanafanay ireo, ka ho velonao aminao sy ho faty eo aminao, hatraranay ny fitsanganany tena maty ho fahasambarana mandrakizay. Rainay izay any an-danitra, ho Masina anie ny anaranao, ho tonga anie ny fanjakanao, atao anie ny sitraponao etỳ an-tany tahaka ny any an-danitra. Omeo anay an'io izay anina sahaza ao anay, ary mamelany elokay tahaka ny amelanay izay meliko taminay. Ary aza mitondra anay ho amin'ny fakapanahy, fa manafahanay amin'ny ratsy, fa anao ny fanjakana sy ny hery, ary ny voninahitra mandrakizay. Oh
raha afaka mahazo ity Alakamisy Masina ity isika fotoana manokana izay sarobidy tokoa satria nampatsiahiva ny antsika tamin'ny alalan'ny teny fampianarana izay nampitondrainy ny ray aman-dreny pastora Rakotodramanitra Mino Harivola teo fampatsiahivana antsika ny amin'izay iaina antsika ivelomantsika amin'ny fanasan'ny tompo zava-dehibe tokoa izany satria ao anatin'izany no anatanteran'Andriamanitra ny fanomezana antsika ny fiainana mandrakizay dia izay amelany ny elontsika amin'ny fotoanany fandraisana ny fanasan'ny tompo tahaka an'izany misaotra azy isika noho ny amin'ny fikarakaran'ny fiainantsika mbola manana fahavelomana tahaka an'izao isika satria ny tompon'andro dia fanomezana maimaimpona avy amin'Andriamanitra izany ko dia deraina mandrakizay ny voninahiny na dia mbola ao anatin'ny fotoan-tsarotra tahaka an'izao aza isika tsy afaka miombona ao an-trano fiangonana noho ny fepetra izay tsy maintsy raisina araka ny fahafantatsika raha teo dia mifaly hatrany isika satria tsy mangina amintsika Andriamanitra fa miresaka amintsika mampahery antsika amin'ny fomba izay tsy takatry ny saitsika dia apetratsika mandrakariva eo am-pelantanany ny fiainantsika iray manontolo dia eto no anararaotana hanolorana ny fisaorana ireo tompona andraikitra isa tokony avy izay mikarakara ny amin'ny fanatotosana ity fandaharana manokana miainga avy eto amin'ny fiangonana loteranina malagasy toby fanantenana 780 hektara ity araka izay fanambara teo isaorantsika ny ray aman-dreny pastora Rakotodramanitra Mino Harivola nanatanteraka ny raha aran'alitara sady ny zara ny fampianarana ao antsika tamin'ity ariva ity isaorantsika ihany koa ny katekista ny ray aman-dreny katekista Ratsimbazafi Pierre Louis izay nitarika izao fanompopo vavahana izao ireo tompona andraikitra isa tokony avy na ny amin'ny fandaminana ny lafiny teknika ao amin'ny sary sy ny feo afahantsika miaina izao fanompopo vavahana izao na ireo tompona andraikitra amin'ny zava-maneno ireo tompona andraikitra amin'ny fanatanterahana ny hira ny fandaminana ireo tompona andraikitra rehetra makasika ny fandaminana ato amin'ny fanatanterahana izao fanompopo vavahana izao dia samy isaorana avokoa ankasitrahana isika rehetra moa no ampiombonin'Andriamanitra amin'ny alalan'ity fanompopo vavahana ity dia samy hoeniky ny fitahiana avy amin'Andriamanitra avokoa ny tsiraray avy ka izy tompo no hitahiry antsika ao anatin'ny fahasalamana ao anatin'ny fahavitriana ary ireo izay tratry ny tsy fahasalamana noho ny aretina maro samihafa na aiza manerana izao tontolo izao ka mahita ity fandaharana miainga avy eto amin'ny FLM tompo fanantenana 780 hektara ity dia hanononana manokana ny fiadanan'i Jesosy tompo mba ho tanteraka ny fanasitranana izay ataon'i Jesosy tahaka izay fanataony tamin'ny olona maro fa izay mifampivavaka isika rehetra ny amin'izany iainantsika ny fitahian'Andriamanitra izany mitoy ny fandaharantsika eto amin'ity page ny Facebook ny FLM tompo fanantenana 780 hektara ity isa maraina dia tsy tapaka ny fanarantsika ny maraim-baovao amin'ny 7 ora maraina tsy diso zany ary ny ariva kosa dia mbola miaina trano ny fandaharana herinandro masina isika amin'ny ora tahaka an'izao zany hoe amin'ny 9 ora hariva dia mpahafantarana ihany isika patsiahivina fa rehefa avy eo isakariva amin'ny 7 ora dia mandeha ao amin'ny radio teny fiainana izao fanompopo vavahana izao koa raha toka tsy nahatratra ity fotoana ity amin'ny alalan'ny Facebook ianao na tsy afaka manaraka izany ihany koa dia manana tombony amin'izay mbola hahafahanao manaraka izao fanompopo vavahana izao ao amin'ny onjam-peon'ny radio teny fiainana isakariva amin'ny 7 ora dia hamelona mandrakariva ny finoantsika Jesosy amin'izay hamafazany teniny ao anatintsika amin'ny fomba maro samihafa dia ampatsiahivina ihany koa isika fa ny alahady maraina alahady ny Pasika dia fitaovam-pivavahana tahaka izao anarantsika azy izao ihany amin'ny 7 ora no atrehintsika amin'ny izany fotoanan'ny alahady maraina izany dia mirary soa indrindra tompoko ho tahian'Andriamanitra isika rehetra ary manantitra ny amin'izay hiombonantsika vavaka hatrany amin'ny ady atrehintsika amin'ity valana retina ity fa Jesosy miady ho antsika ary Jesosy mampandresy antsika indrindra amin'izay hankalazantsika izao Pasika 20 izao mirary soa indrindra tompoko
waneni tupu kaiaro anareo ampamirapiratranyta vany aminareo aneni tupu kaiatra anareo anandratranita vany aminareo aneni tupu kanome anareo fiadanana. Amen. Sao dia ataontsika ny larakira fa fito amby enimpolo sy roanjato dia ny andininy voalohany sy ny faharoa ihany. Antoni maraina latsaka watsaplare kama melunangilaina sai maniri ranube ravu enitani faenni antumaina efalani kamitsa hatrani fahatrani manarukani asube ifana ikarakaina nisiranu felluna fa Jesus siantunaina manume fiainana feluna itantilisa nitani hakketunka paradisa marupe nuwe favuaisa andrai nilu famasina. Oka hivavaka isika rehetra. Tompo, misaotranao amin'ny fonay tokoa izahay. Fa efa nampianarinao anay izay sitrakao ataonay. Andriamanitra, ampio izahay ankehitriny amin'ny alalan'i Jesosy Kristy noho ny fanahinao masina, mba hitehirizana ny tenao amin'ny fo madio, hitombonay amin'ny finoana, mba hiatsara isan'andro san'andro izahay amin'ny fitondratena masina, ary ny tenao nitokinay na amin'ny fiainana na amin'ny fahafatesana. Amen.